ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Dia mbola fifaliana ho anay ry havana ny manolotra indray ty fandarana ity, ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza, eto amin'ny radio teny fiainana. Araka ny mahazatra antsika dia fotoana fanaovantsika jery totika sy fandravonana ity andro famaranana ny herinandro ity. Ko anomboantsika izany dia handeha ho fintintsika ny votoatin'ny perikopa zay narahintsika teto nandritra ity herinandro ity. Ny lohahevi-dehibe zay nimpanjentsika teto ka mandravona ireo zana-dohahevitra isan'andro dia ny hoe amin'ny anaran'ny Tompo, Andriamanitra mihazona ny fanekena. Andriamanitra mihazona ny fanekena. Izany dia ny fanekena zay nataony indrindra tamin'ny firenena Israely ka no avaozony sy novelariny amin'ny alalan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ho amin'ny ankonan'Andriamanitra manontolo, dia ho amin'izay rehetra mino ny anarany ka nampiraisiny ho fianakaviam-ben'ny mino manerana izao tontolo izao. Ny fantaniana ary dia ny hoe inona no tena fikendren'Andriamanitra raha nanao fanekena amin'ny olona izy. Ary satria olombelona mpanota no anaovany fanekena, dia inona ny antoka fa haharitra izany fanekena izany ary ho tanteraka ny antony nanaovan'Andriamanitra izany. Raha valitsika amin'ny teny voafintina ny hoe inona no tena fikendren'Andriamanitra raha nanao fanekena amin'ny olona izy, dia ao ny hoe manao fanekena amin'ny olona izy mba hiazonany azy tsy ho very. Satria ny fanekena dia midika ho fifamatorana sy firaisana antoka. Koa miaraka amin'izay dia ny fisian'ny fanekena no iankinan'ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra rehetra hahatonga famonjena sy fitahiana ho an'ny olona, dia ny ason'ny olony ary isehony voninahitr'Andriamanitra indrindra aminy sy amin'ny olona rehetra, eo imasony zao rehetra izao zany. Dia ao koa ny hoe manao fanekena ny Tompo. Satria ny fanekena no hamantaran'Andriamanitra sy hanamariany ny olony fa azy izy. Dia araka ny teny manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, efa nanavotra anao aho, adika hoe koa efa nividy anao aho, efa niantso ny anaranao aho ahy ianao. Isaia 7:7. Ary dia ao indrindra ny hoe ny fanekena dia fananganan'Andriamanitra ny olony zay nanaovana zany fanekena zany mba ho vavolombelony anarany sy ny asan'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao. Fa rehefa raisina amin'ny fotony kosa ny tena fikendren'Andriamanitra na planin'Andriamanitra amin'ny nanaovan'ny fanekena, dia tsy inona zany fa ny fanorenana ny fanjakany, ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra no antony nanaovan'ny fanekena. Dia araka ny vavaka zay nampianaran'i Jesosy ny mpianany ary antsika izay mino azy manao hoe ho tonga ny eny vanjakanao, hatao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Mateo 9:20. Koa tsy inona ny antony fanorenan'Andriamanitra ny fanjakany fa mba ho fanehonan-kariary ny fiandrianan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay ny ho ariny,
dia araky ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo, indro an Jehova Andriamanitrao ny lanitra sy ny lanitra ary ny tany mba am'izay rehetra eo aminy. Deuteronomie 10:1-20 koa dia ny am'izany fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra izany dia ny mampanjaka tompo ny voninahitra azy no nampy lohabava ny mpanao salamo hanao hoe asandrato ny lohanareo ry vavahady ary misandrata ianareo ry varavarana fahagola mba hidera ny mpanjaka ny voninahitra. Iza izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehova mahery tsy toa, Jehova piady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Iza ary zao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehova tompony maro, izy no mpanjaka ny voninahitra. Salamo 4:17 hatramin'ny 20. Raha bangoitsika ny foto-kevitra zay iorena ny fanakena taon'Andriamanitra ry havana dia ireto izy. Voalohany, tsy misy mpanjaka ary mpanjaka lehibe raha tsy misy olona feheziny. Koa dia manavitra olona ho an'ny tenany ny tompo ary manao fanekena aminy mba hitoerany eo aminy, hitoerany eo amin'ny fanjakany. Faharoa, tsy misy fanjakana miorina sy mirindra ary maharitra raha tsy misy ny fanekena ny fanaovana. Koa noho izany no nanorenan'ny tompo ny fanekena ataony amin'ny alalan'ny teniny manao hoe izaho ho Andriamaniny ary izy ho holoko. Jeremia 1:3-7. Io no atao hoe fanekempan-katoavana amin'ny teny frantsay hoe alliance de suggestion, SUGETION. Ka ny fototra maizy azy io fanjakana io dia ny vitandremana ny didy amandalana zay apetraky ny mpanjaka dia ny tompo izany. Ny fahatelo, satria maharitra sy azo iainana kokoa ny fanekena zay miorina amin'ny fitiavana noho ny fanekena zay atao ankaterena mba hanaraka sy hitandremana ny didy amandalana, dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, ary ho rainareo aho ary hianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, hoy Jehova tsy toa. Korintana 2:5-7 manondro ny Isaia 2:15-2:20. Fa rehefa misy ny fitiavana dia manjary maivana ny didy, tsy mavesatra hoy Jona apôstôly amin'ny Jona 2:4-7. Ary dia hoy tokoa Jesosy manao hoe raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Jona 4:4-5 dia fitandremana ankitsy-po izany noho ny fitiavana sy noho ny fahatsapana ny firaisana antoka amin'Andriamanitra, araky ny tenin'ny Paoly apôstôly ho an'ny Korintiana manao hoe mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsoana anareo hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Korintiana 1:1-7. Ary dia izany raha teo no efa nambarany Jona apôstôly raha hoy izy manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, zay fahitanay sy renay no ambaranay aminareo mba ahazonareo firaisana aminay koa, ary ny firaisanay dia amin'ny ray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany. Jona 1:1-7. Dia io no ataontsika hoe fanekempihavanana, alliance de filiation. Koa ny fanjakana zay miorina amin'izany dia ny fanjakana ny fitiavana, ka ny didim-pitiavana no mibaiko sy manapaka azy sady antom-piorenany sy ivelomany. Dia araky ny teny Jesosy tamin'ny mpianany manao hoe didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo, eny aoka ho tahaka ny fitiavako aminareo no mba hifankatiavanareo kosa.
izany no hahafantarany olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Njaona toko 7:10 sy 5:30 dia io fanjakan'ny fitiavana. Io no ankasitrahan'Andriamanitra satria Andriamanitra dia fitiavana araka ny Jaona 1:4-5. Io no lazaintsika hoe koa fanjakam-pahasoavana, zay loharano mpitahiana ho andro zay rehetra monina ao, dia araka ny fanambarana zay fantatritsika loatra. Nataony Davida antononkira manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miaramonina, tahaka ny dililotra tsara amin'ny loha, izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotra arona, izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony na ny vozon'akanjony koa, tahaka ny ando any Hermona zay milatsaka amin'ny tendrombohitra ziona, fa voadidin' Jehova ho eo ny fitahiana dia fiainana ho mandrak'izay. Salamo 7:30 ny 4:4. Inona kosa rehefa zany ny sata metrahan'Andriamanitra ny olona ka nanaova ny fanekena, ary inona ny andraikitra zay omeny azy. Raha lazaina amin'ny teny fohy dia mamaly izany mazava ny teny Petera apôstôly izay manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina araka ny Exodus 7:20, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba hilazanareo ny hatsara n'ilay ny antso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, dia ianareo zay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo, araka ny Osea 2:5 ao amin'ny Petera 2:2-7-10. Rehefa izany dia fomba manahoana kosa no firindra ny hevitra amin'ireo loha hevitra zay ny voasantsika isan'andro tamin'ny alalan'ity perikiopa momba ny hoe Andriamanitra mihazona ny fanekeny ity. Raha rafontsika riavana ny firindran-kevitra zao loha hevitra to amin'ny perikiopa dia mitsinjara sy mifanjoy toy izao manaraka izao. Dingana voalohany dia nifototra ny angana. Andriamanitra zay nanao fanekena dia tsy manadino izany fanekena nataony izany, fa miambina izany toy ny anak'Andriamasina izy, ary mibanjina izany mandrakariva araka ny teny manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ny mandanao dia eo anatrehako mandrakariva. Isaia 7:20, 9:20 tapany 4. Dingana faharoa manaraka izany dia tsara sady mafy fototra indrindra ny fanekena zay nataon'Andriamanitra. Izany dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina zay tsy ho levona mandrak'izay, araka ny tenin' Jesosy. Araka izany dia hoy ny tenin'ny Tompo tamin'ny Noa fa izay, hitsinjo azy aho, hahatsiarovako ny fanekena mandrak'izay zay ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny zava-mananaina rehetra dia ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Genesis 5:7-10. Ny dingana fahatelo, tokana tsy manam-paharoa ny fanekena izay ataon'Andriamanitra. Dia toan'Andriamanitra tokana, tsy misy hafa, ary sary-piaro amin'ny fanekeny sy amin'izay manao fanekena aminy. Raha lazaina amin'ny teny tsotra izany dia ny hoe masina ny fanekena, masina ny fanekena, koa dia ho tahaka izany koa zay mifanaiky, dia ny Tompo zany zay fa masina raha teo sy ny olona zay fanaovana fanekena tsy maintsy masina tahaka azy, ka manamasina ny tenany sy ny fiainany ho an'Andriamanitra. Dia araka ny tenin'ny Paoly ho an'ny Romanina manao hoe ho amin'izany mangataka aminareo aro rahalahy
noho ny famorampon'andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra dia fanimpom-panahy mety ataonareo izany. Romanina 12 ny andininy. Midingana fahaefatra satria mahatsiaro ny tsy fahatanterahany sy ny fahalemeny sy ny tsy famendrehany ny olombelona mpanota zay nanaovan'andriamanitra fanekena. Dia tao amin'ny tenin'andriamanitra izy mba hanavao tsy mitsahatra ny fanolorantenany ho an'andriamanitra zay niantso ny fidy azy ary manao fanekena aminy, mba ho marika hitany mason'andriamanitra fa mihazona sy mitandro ny fanekena zay ny fanaovany taminy izy. Ary dia maneho ny fanorampony aminy tokoa ny tompo, araka ny tenin Jesosy tamin'ireo fariseo zay nandrangaranga ny lalàna mitsara ny mpanota. Hoy Jesosy tamin'izy ireo, tsy tonga aho hiantso ny marina fa ny mpanota. Mateo 7:17. Ary dia azo lazaina fa nanterin'ny tompo zany teniny zany tamin'ny Paoly apôstôly zay nitaraina taminy no fanaintainana zay nahazo ny tenany. Ka hoy Jesosy taminy, ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko de tanterahina amin'ny fahalemena. Koretiana 2:20. Dingana 5 farany ampiraisitsika izy ireo. Fanekena mandrakizay no nataon'Andriamanitra na ny fanaovan'Andriamanitra amin'ny olona koa, satria ny fanekena dia midika ho fifamantoranam-po, dia ny fifamantoranam-po no tena aina sy heriny fanekena sady antony mampaharitra azy. Dia marin'Andriamanitra zany amin'ny fety lehibe dia natao hoe fampakarambady. Ny Apokalipsy dia milaza ny amin'ny fampakarambadin'ny zanak'ondry izy. Izany dia ny fety ny fitiavan'Andriamanitra raha azo lazaina. Fety ny fitiavan'Andriamanitra zay antony nahatonga ny fanekena. Ka tampony amin'ny endrika isehon'ny fanekena ity fety masina ity, ka tsy maintsy miomana tsara sy ho vonona tsara ny ampakarina mba homendrika ilay mpampakatra azy. Fa dia amin'ny fotoana io no hanomezany voninahitra sy hanandratany ny vadiny dia ny fiangonana. Ny fiangonana zay ny vidiny sy ny dioviny tamin'ny rany mba tsy hisy pentina na fiketronana, dia izy ho masina sady tsy misy tsiny tahaka ny mpampankatra azy. Efesiana 5:7. Raha fehitsika izany ry havana, ny fanekena nataon'Andriamanitra amin'ny olona dia fanekena nataony tamin'ny rany, fanekempanavotana mandrakizay noho ny fitiavan'ny mpanota mba tsy ho very izy fa handova ny fiainana mandrakizay. Ary dia isaorantsika tokoa ny tompo izany. Eny, isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononona ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy antsika. Famaranana dia mahafaranay ry havana ny mampahafantatra anareo reto vaovao manaraka ireto. Ny voalohany dia ny azontsika mijery sy miaino amin'ny fotoana mampalalaka atsika ity fandaharana fitarikevitra ho amin'ny fandinena ny soratra masina ity, toa ireo zay ny aloha azy ao amin'ny site web na site internet www.hifi-madanet.org. Veritsika indray amin'ny teny frantsay ihany www.hifi-madanet.org. Site zay nomeny tompotsika mba azotsika manaraka ty fampianaranty ary ny fampianarana hafa koa. Ny vaovao faharoa dia ny hanomezantsika fahafaham-po anareo havana zay maniry ny andre na mbola handre
ny am'ireo fandaharana solika fitaiza zay efa navoakantsika teto hatramin'ny voalohany aza ka dia hoezantsika amin'izany mamoaka azy ireny manomboka amin'ity volana desambra ity dia amin'ny herinandro avy izany. Ary ny vaovao fahatelo sady farany dia ny fanondrintsika mba hamokarana sy hamoahana amin'ny kapila mangirana na CD ny fandaharana solika fitaiza zay efa nivoaka teto hatramin'ny voalohany mba ho firaketana zay hipetraka ao an-tokantranontsika na koa ataontsika ho fanomezana ho fampielezana ny fitorenan'ny filazantsara herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino izany. Dia ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany any zay rehetra efa natao sy mbola ataontsika amin'ny anarany hatramin'izao mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.